Isan'ny voasongadina tao anatin'izany fivorina izany moa ny hoe sahirana ara-bola ny anteny miara-pirenena ankehitriny ny antso ary ny fahefanam-panantanteraka ary Andriamatoa Jean-Michel Henry mpampiaka-tenin'ny anteny miara-pirenena ny amin'ny tokony hijerena aingana ny fandoavana ny karaman'ireo solombavam-bahoaka Marc Antoine eo amin'ny sariny atsiry Rakotarson Adrany. Mamerina kely fotsiny à titre de rappel fotsiny ny azavay teo hoe tamin'izahay nanao loi de finance tamin'ny taona lasa zahay ny membre ny CTT toa dia nisy fandraisana lahatra natao tamin'izay fotoana zay teo hoe inareo CTT toa efa tsy hoatrony mbola hanao amin'ny budget ny député vaovao hisy loi de finance rectificative handeha omena budget fonctionnenareo 2 mois 3 mois fotsiny nareo dia ampy zay ministre tamin'izay zany ce qui fait que au lieu de 23 milliards le budget ny CT tamin'ny taona lasa 10 milliards izy tamin'ity ma 10 milliards zany fantatsareo tsara fa ny personnel ako sy ny miaramila karamaina zahay ato ihany manamboatra ny karamanio zay mahatonga loatra zay ka marariny sy hitsiny raha tsy misy budget am'izao tsika miteny zao ary vao maika manapitsotraka azy zany ny fisia am'ity session extraordinaire faharoa ty satria izay no atao hoe antsatsatsy lavo mbola misy ndray mandeha koa izy ty zany antsatsatsy lavo satria na ny session faranteo dia mbola betsaka ny droit n'ireo député ireo tsy voaloha zany tahaka ny indemnité de session na ny frais d'hébergement teo napetsaka tany amin'ny hôtely ary dia miresaka aminareo fa efa narana tamin'ny finance moa io teo dia hoe ny finance no andoha azy fa mbola tsy voaloha hatramin'izao bon en cours en procédure de paiement zany am'izao fotoana zao fa hitanareo ihany moa le opérateur hôtelier fa mitadiny volany dia manahirana am'izao fotoana zao zany na ny hametrahana an'ireo député reo satria le hôtely tsy voarainy le volany am'izao tsika miteny zao ny trano koa tia no le tsy visy ambola tsy misy travaux natao taminy dia misy le problème loatra fena